Tsapa ihany koa fa mihen-danja ny sehatry ny asa-tanana eto Madagasikara. Misy netsika karakarain'ny ivo-toerana nasionaly mandray an-tanana ny tontolon'izay asa-tanana malagasy izay na ny CENAM hampiroboroboana ity sehatra ity moa ny tanjona araka izany. Rotsy rakoton'indray no nanao ny tati-baovao Stefana Razafy mandimy kosa naka ny sary. Mba ahafahana mampiroborobo bebe kokoa ny tontolon'ny asa-tanana eto an-toerana dia ikarakara seho iray ny ivo-toerana nasionaly ny sahana ny asa-tanana eto Madagasikara na ny CENAM. Ity farany moa dia isan'ny tompon'antoka voalohany amin'ny fampiroboroboana ny asa-tanana eto amintsika. Mandritra ny seho 13 no anatanterahana ny fampahafantarana amin'ireo olon-tsotra sy ny mpanao asa-tanana ary ny fikambanana samihafa fa tokony ampiana ary tokony hojerena akaiky ireo mpanao asa-tanana. Tena tanjona amin'io seho io dia indrindra voalohany indrindra fampahafantarana amin'ny alalan'ny manifestation ohatr'izao, amin'ny alalan'ny conférence izay ho ataona eo, amin'ny alalan'ny démonstration na fikarakarana fampisehoana fahaiza-manao ary fampahafantarana ny zava-misy momba ny asa-tanana eto Madagasikara. CENAM moa araka ny fantatrareo dia ivo-toerana anankiray izay mampanao fiofanana, mampanao formalisation, ratsiny fa ohatrany hoe mifangaro ihany le teniko ary manao ny renforcement de capacité ny mampianatra zany. Izay zany tena azo atao hoe tena asan'ny CENAM. Nanomboka tamin'ny isian'ny Kristy eto an-toerana dia nitombo isa ireo mpanao asa-tanana indrindra fa ireo amin'ny sehatry ny izay sy ny fanamboarana akanjo isan-karazany. Miisa 300 amin'ireo mpanao asa-tanana roa tapitrisa nefa no misoratra ara-dalàna eny anivon'ny fanjakana sy ny CENAM. Betsaka nefa ny tombony amin'ny fidirana ho mpikambana ara-dalàna raha tsy ilaza afa-tsy ny fanampian'ny CENAM amin'ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fahafahana mahazo akora sy fitaovana mba tsy ho isan'ny olana intsony izany. Amin'ny 20 sy 4 volana aprily izao moa no tanterahana ny hetsika seho 13 ao amin'ny gare Sorano.